الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرمرمو البيت فاتنكو بكتي زي ورئيسكوي سلطنا فنزكانا نيافنا رمضان بيتي أبني جندرمري زاني سلطنا ني لبندو ni fundi reta ni mosquée isani ni communauté bora io reta mesi sultana ni l'Americo io rastizo loro reta raimandeni ralai re zuki zandi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alwani andro afalina lehibe fa misy zavatra mitambatambatra io izay azoko lazaina hoe anisany manome hasina spesialy moa zany sa hoe tena mampiavaka andro raiko azako eo zany ny na io mi'raj na io mab'ath. Eo koa androany andro férié ko androany andro ino androany ascension. De le mi'raj moa koa nabitsika niakatra amin'anitra. Ascension koa amin'ny kristianina i Jesus koa niakatra amin'anitra rehefa 70 andro aorinan'ny Paka zany. Na io mab'ath dia hoe andro izay nanambarana ny nabitsika hoe anao io atombo amin'izay zany ny missionao. Na koa fanokafatsika ny ty mosquée-tsika ty. Misy vahiny anankiray io baka lavitra amin'ny farany atimo agny any amin'ny faritra andro ihany baka agny izy ny avy amintsika ty io. Presidany communauté Koja any Ambovombe ka izy raisitsika ampananteko dia zao ty toerana ty toerana masjid izy ty. Moa misy antoko sahala amin'ny antoko politika regny koa masjid sa ahoana. Ny valiny dia zanaro manome anazy wa anna al-masajida lillah. Ny masjid dia io an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra. Politik hoe ny antoko zao na antoko zao fa ty an'Andriamanitra tsika rehetra dia bienvenue amin'ity toerana masina ty. Tsika tsy manavakavaka ary asan'ity mosquée ty inshallah tsy hoe volandroany fa ny mosquée rehetra raha tokony ho izy zay zany ny asany manamaivana asan'ireo rahalaitsika reo. Nisy ndaiandro tamin'ny andron'ny Nabi sallallahu alaihi wasallam nisy fotoana zany le olo fitsara teo tsisy asa pendant fotoana lavabe tsisy olo tonga zany hoe andeha hoe misy problème dia tsaraina zany hoe tsy mila polisy na gendarme zany na tribunal. Dia nisy nanontany hoe fa ahoana angamba olo eto fa tsy miady koa efa tsisy raorao ny fiarahamonina. Dia rehefa natao ny fanadiadiana dia tena zay marina noho le fitaizana ara-pinoana dia miala ho azy ny raorao. Raha ohatra miasa ny mosquée tsy misy ny drogy. Raha ohatra misy ny mosquée tsy misy ny alatra. Raha ohatra misy ny mosquée tsy misy ny zavatra ratsy izay misy ambadibadika any zany.
publicité ratsy zany ataon'olo ratsy any ambadika any hoe moskea io ao mihitsy no hitaizana le mpanapaky loha regny. Vandy io, raha ny moskea dia mampianatra olona fifanajana, raha ny moskea dia mampianatra olona mandefika. Fa raha nareo mahita olo miaraka mifamaky ka miainga ao moskea, vandy zay. Na io moskea vandy na le olo mavandy io. Fampiavanana ro misy ato, fampiavanana entre ny mpino sy tsy mpino, fampiavanana entre nireo mpanaraka zanary tokana dia ny jiosy, ny kristiana sy ny silamo, monoteista zany. Fampiavanana entre ny sunna ndraiky shia. Raha nareo mahita olo hoe mampisaraka ny fiarahamonina da taio anaty moskea ambony mimbary, io tsy olon'Andriamanitra fa olon'ny shaitany io. Mba tsy tenenako io mihitsy le shaitany zany. Ny moskea dia natao hampiavana, ny moskea dia natao hoe mba hoendo zany ho tsara fitondran-tena ny tsirairay. Ny ankizy manaja olobe, ka raha misy moskea mampianatra tsy fanajana olobe, diso zay. Raha misy fondy na imam na sheikh na monana zany mampianatra olona tsy hanaja olobe, dia diso zay. Raha misy olona mampianatra heriseka dia diso zay. Zay ny mesazhy voalohany. Ka dikan'izany faly dia faly zao mandray antsika rehetra, indrindrandrindra ny namana avy amin'ny moskea isan'isany zany, fa andraikitra antsika io mitovy. Nareo manabe, aty koa manabe, tsy maintsy manambatra heritsika raha tsy nizay very tanonantsika reo. Ho very any amin'ny drogy any reo, ho very amin'ny zavatra ratsy any reo, ary tsika ihany no sahirana amin'izany. Zay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa dia raha tena marina moa ny tsanganako eo dia hanome rapport kely mikasiko ino atao hoe inisma ty. Tsy ho lava resaka na dia marobe ny zavatra ambara, fa ny inisma dia miparitaka eran'ny Madagasikara. Ny filozofia inisma dia misy vitsivitsy anisan'izay ny fitaizana. Na io fitaizana ara-panahy na ara-pitondran-tena na hoe ara-pianarana zany. Tsika miezaka manokatra ekôly, tsika miezaka manao internat. Tsika io zao misy amin'ny ekôly 5,000 mahery eran'ny Madagasikara. Tsika misy internat, rehefa mahafaky le tanoratsika dia ao Antananarivo ao misy mandray universitaire, dia mandeha reo mianatra amin'ny université fa voataiza zany. Tsika misy projet ao Antananarivo ao resaka paramedy ho an'ny ankizy manangy, manao infirmier na manao sage-femme, dia tsika fa natafavoaka mpianatra 20 tamin'ny taona lasa teo, amin'ny taona titsika amoaka any amin'ny 30 any. Muhammad wa al Muhammad. Tsika ao Antananarivo tamin'ny taona ty nanokatra pédagogie, manomana mpampianatra. Fanjakana zao nandray 30,000, 10,000 fois 3, 30,000 mpampianatra frama navadika ho mpiasa fanjakana. Zany hoe mila mpampianatra ny firenena. Tsika misy école pédagogie manomana mpampianatra mahazo diplôme eken'ny fanjakana reconnu par l'État. Misy ny any manangy, misy ny any lehilahy. Raha misy zanaka nareo mahazo baka, alefazy fampianaritsika inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Raha jerena zany na nisan'ny dokotera. Ay, ary mahafaly koa mandray ny chef ZAP izay resaka fampianarana mihitsy zany no isahaniny raisitsika amin'ny salawaty izy. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
moyena rehetra tsika Madagasikara tratra na io moyena amin'ny fianarana, na io moyena amin'ny mpampianatra, na io amin'ny dokotera, na io amin'ny mpitandro filaminana, marobe zany mbola tsy ampy. Ka raha tsika tsy mifanohana, tsy ho tafavoaka ty firenetsika ty. Andao tsika hifanohana, samby amin'ny plasiny zany manosika ny tanora, reo tanora reo inshallah lasa hianatra ho tafavoaka avaram-pianarana, inshallah miakatra koa zany ny voan'ny firenena. Ny hafatra izay ty tsika mena zany président moa eo koa mety andalo amizay ihany izy. Io tsy voatery hoe membre NUNISMA foana, fa memo tsy membre NUNISMA ka raha te hanao fianarana zany dia afaka manao demande ezahatsika. Za tsy miteny hoe zay demande avy eo tsy maintsy ho ekena, fa mba hiezaka atsika hoe mba hanao zavatra izay azo atao hanoanana ny reny zanakatsika reny. Zay aza inshallah tsika mieritreritra raha ho tafita dia hanokatra internat lehibe tsika universitaire eto Nosy-Be zany. Tsy ho lava resaky tsika fa misaotra anareo avy nanome voninahitra nyty programmatsika ity, ary mamerina an'le fotom-pisainana ijoroan'ny NUNISMA, ijoroantsika iaby zany dia ny fifankatiavana. Tsika tsy mila hoe manavaka ty sonina ty sia ty zao fa tsika olo raiky foana. Tsika dia mandala ny fifankatiavana eo amin'ny sampino, na io silamo na io kristianina. Tsika dia mbola manaja koa zay olo tsy mino, fa anazy zay safidiny zay. Tsika dia samby misy teniny Imam Ali alayhi salam izay noraisiny firenena mikambana ho teny modely zany io teny io. Teny Imam Ali eo amin'Nahjul Balaga dia nilaza Imam Ali hoe annasu sinfan imma akun laka fi ddin au nadhirun laka fil khalq. Ny olombelona roa karazana, na io mitovy finoana aminao raha alainao ara-pinoana, na io olombelona mitovy aminao. Tsy azonao avakavana izy satria ty tsy pino mitovy amiko dia ambanibaniko, tsy zay ny nampianarin'ny irak'Andriamanitra antsika, ary tsy zay nampianarin'ny irak'Andriamanitra hafa iaby zay nandalo reo ny vahoakany. Tsika zany dia mandala ny fifanajana eo amin'ny samby zanak'olombelona. Tsika dia miady mafy amizay farany heritsika rehetra ny toetsain'ny herisetra io, ary tsika koa dia miady amin'inona? Miady amin'ny adversaire anakiroa. Adversaire raiky dia ny abadona, ary ny adversaire faharoa dia ny fahantana. Miady amin'ny fahantana tsika satria zanahary mila antsika ho sambatra eto ambony tany alohantsika ho sambatra any ankoatra inshallah. Magasitraka antsika rehetra ary manantena inshallah mba hitombo bebe kokoa ny firalahiatsika, ny fifankatiavatsika amin'ity toerana ty, amin'ity tanàna ty, amin'ity ilona ty, ary eran'ny Madagasikara inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.